mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Manahoana daholo tsika zazaboto faly miarabantsika rehetra indray amin'izao sabata izao. Ny lohateny tantarantsika dia hoe ilay lehilahy nahay nisaotra. Fahalohan'izany aloha andao hiaraka hivavaka dia akambana indray izany ny tanany ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Jesosy malalo misaotra anao indray zahay. Nitahinao izay nandritra ny nemana dia nomenao sabata fitsaharana dia omenao fotoana koa mba hijerena sy henona ny teninao mba hitoetra ao aminay izany dia hahatonga anay ho zaza endry amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anaraka ny tantarisika rehefa avy eo fa ny tsy anjerintsika aloha dia izao hoe Jehovah Andriamanitra hideranao mandrakizay Jehovah Andriamanitra hideranao mandrakizay andao nge hiaraka mierina isika Jehovah Andriamanitra hideranao mandrakizay bravo. Dia mino aho fa tianareo ny tantarantsika anaraka an'izany indray aloha isika izao ary nandeha namakivaky ny lalana makany Jerosalema Jesosy sy ny mpianany tamin'izay. Raha teny an-dalana hiditra ao an-tanàna kely iray zareo dia nisy lehilahy 10 niantsoantso avy any lavidavitra teny. Mpampianatra mamindra fo aminay hoy izy ireo. Fantary Jesosy fa boky izy ireo satria fa taratra teny amin'ny tarehiny sy ny tanany ary ny tongony izany. Angamba tsy natsapa ninninina izy ireo. Mety hoe notapahana tamin'ny tanany mofo hohaniny nefa tsy fantany akory izany. Afaka nandoro ny ratsan-tanany izy saingy tsy reny marary na may akory izany. Tsy izany nefa ny tena ratsy fa tamin'ny andron'i Jesosy dia tsy nahazo niara-nonina tamin'ny fianakaviany tao an-tanàna ny boky satria mamindra ny aretina ho amin'ny fianakaviana sy ny olon-kafa ihany koa. Mandeha mivoaka ny ivelan'ny tanàna ny olona manatitra sakafo ho an'ireo boka. Dia apetraka eo amin'ny toerana iray fotsiny izany dia lasa izy ireo mirivatra mandositra. Raha sendra misy olona mifanena tsinahy amin'ny boka dia tsy maintsy miantsoantso izy hoe maloto e ary lasa mivily lalaka faingana. Nandreny amin'i Jesosy reto boka 10 fantany fa efa nanasitra olona be dia be Jesosy ary naniry mba hositranony koa izy ireo. Izay no antony ny antsontsony azy. Tia azy 10 ireo Jesosy ary naniry ny hanampy azy. Dia hoy izy mandehana miseho any amin'ny sorona any amin'ny tempoly.
tamin'ny andron'i Jesosy mantsy dia misorona ihany no milaza fa tratra ny abokanina ny olona iray, ary mbola izy ihany koa no milaza fa sitrana ilay olona. Na dia mbola rakotry ny abokana aza ny tenan'izy folo lahy dia no tanterahany foana izay nolazain'i Jesosy taminy. Dia nitodidona kany amin'ny sorona izy ireo. Rehefa teny an-dalana ary zareo dia nahita fa sitrana daholo. Afaka teo ny aretiny ary nanjary vaovao sy malandilandy ery ny hodiny. Afaka nitsapa ny tongony indray izy ireo ary afaka miazakazaka koa. Tsy andriny ery izay nahitany mpisorona. Tsy ho ela dia ho tafody soamatsara ny an-tranony indray ry zareo. Nijery azy folo lahy niazakazaka ho any am-pisorona Jesosy sy ny mpianany. Sy tapitapitra izay nijanona ny lehilahy iray. Nihodina izy ka niverina ary niantsoantso mbola maloto foana ve no nambarany? Tsy teny toy ny hoe dia rain'Andriamanitra no naloko ny vavany. Niazakazaka niverina izy dia ninkoka teo amin'ny tongotr'i Jesosy nisaotra an'i Jesosy. Misaotra noho ny fanasitrananao aho izy. Nitsiky Jesosy, faly izy fa sitrana ity lehilahy ity. Faly koa izy satria niverina nisaotra azy ity lehilahy ity. Nitodika tany amin'ny mpianany Jesosy dia nanao hoe fantatro fa folo lahy izy ireo no narary ary samy sitrana daholo, konakay zary ny sivy. Tiany Jesosy no manome fifaliana sy fahasambarana ho an'ny olona. Tiany koa ny mandreny ny olona milaza aminy hoe misaotra Tompo, ko engana isika mba ho tahaka ity lehilahy izay mahay misaotra ity. Manaona daholo ianareo rakizy namako, tonga indray ty ny fotoana ifanaovantsika eto hamerenantsika ny lohahevitra amin'ity sabata mahafinaritra ity. Ny lohahevitra fahavalo no iarahantsika mamerina eto, izay manao hoe miandry ampaharetana, miandry ampaharetana. Ny andalan-teny izay nataontsika tsenjery moa izany nandritry ny herinandro dia izay nahitantsika azy ao amin'ny Galatiana, Galatiana 5:7. Galatiana 5:7 manao hoe ary azam-bareraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjahantsika raha tsy ketraka isika. Azam-bareraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjahantsika raha tsy reraka isika. Izany hoe manana hafatra izany rakizy ho ampitaina ho amiko saminao indray Jesosy. Fa eo amin'ny fiainana eo am-piandrasana an' Jesosy dia mila manana faharetana ny ankizy tsirairay avy na dia mbola zaza ary. Ka ninona ary zavatsarotra ataontsika, mety ny fianarana io, mety zavatra afaka ohatr'izany, dia tsarovy tiany Jesosy ianao hanampaharetana. Ary izany indrindra no tiany tantarantsika ho ampitaina aminao amin'ity anivy ity. Ka dia andao ary raha ao am-pifaliana ny tantarantsika dia Jesosy hombanao manokana. Mba efa tafahitsoka tao an-trano ve ianao no ny orana lavareny tsy nitsaratra? Ary rehefa nitsaratra izany dia fotaka indray nge ny namen'ny tany. Mampanavo ny olona ny mihiboka ela ao an-trano rakizy. Makisikizitina, tokana ny zavatra irina. Hivoaka ny trano dia hanao zavatra na inona. Angamba toy izany koa no nanjoan-driry Noa. Nanomboka ny fiandrasana rehefa tafiditra tao amin'ny sambo fiara i Noa sy ny fianakaviany ary ny biby. Ary rehefa avy nanakatona ny varavarana ny anjelina alefan'Andriamanitra. Ny andry tao amin'ny sambo fiara nandritra ny 7 andro izy ireo, saingy tsy ny zavatra aseho. Rehefa nitranga tokoa anefa izany dia tena zavatra goavana be. Hoy ange ny Baiboly hoe nipotra ny loharano rehetra amin'ny lalina be ary nivoha ny varavaran'ny lanitra. Niraraka avy any an-danitra sy niboiboika avy any ambanin'ny tany ny rano be. Ny zavatra maro natao tao anatin'ilay sambo fiara. Voalohany indrindra dia tsy maintsy nikarakara ireo biby, nampitony azy, nanome sakafo azy ary nanadio ny fonenany.
tsy mora nanao izany tao anatin'ny sambo izay atopatopaky ny onja etsy teroa ampoizina fa tsy dia madio loatra ilay sambo fiara ary tsy dia tsara ny fofona tao anatiny. Nanome toky an'ny Noa nefa Andriamanitra rakizy fa hitsimbina ny sambo fiara mandritra ny safodrano ary dia nataony izany. Nataon'ireo anjely izay tsy hampivadika sy tsy haharendrika ny sambo fiara. Taorian'ny 7 andro dia nitsahatra ny orana noho ny farany. Azo antoka fa ny fanontany Noa sy ny fianakaviany hoe raha oviana isika no afaka hivoaka ny sambo fiara. Mbola nampitopatopa ny sambo nandritry ny 5 volana mahery nefa ny rivotra sy ny onja rakizy. Dia notarian'i Jehovah teo amin'ny toerana iray voaharo dia ho atapony tendrombohitra ararata ny sambo fiara. Nandefa tafio-drivotra izy mba hampiaina ny rano. Nanomboka nahita ny tampon'ireo havoana nanodidina ilay sambo fiara i Noa sy ny fianakaviany. 2 volana sy tapany taty aoriana. Hatreto dia efa ho 8 volana izy ireo no nijanona tao anatin'ny sambo fiara. Angamba efa reraka ny namana biby sy nanadio ny zezika isan'andro izy ireo. Notohizan'izy ireo hatrany nefa ny asany ary mbola niandry hatrany izy ireo. Raha oviana re isika no afaka hivoaka hoy izy ireo ny fampanontany. Neto namaly angamba i Noa hoe asehon'Andriamanitra antsika eo izany. Naniry hahalala i Noa raha toa ka efa maina ny tany. Ka nosokafa ny varavarakelin'ny sambo fiara dia nalefa nivoaka ange ny goaika iray. Azonao saratsaina ve ny fijerin'ny olona rehetra tao anatin'ny sambo fiara ny vorona io izay niverimberina. Noho ny farany nefa dia niverina tao anatin'ny sambo fiara izy satria tsy nahita toerana hipetrahana. Taty aoriana dia nandefa voromailala indray Noa. Saingy niverina tahaka ilay goaika teo ihany izy. Herinandro taty aoriana dia nalefa Noa indray ilay voromailala. Tamin'ity indray mitoraka ity dia niverina ihany koa izy saingy nitondra ravina oliva teny ambavany. Herinandro taorian'izay indray dia nalefa Noa indray ilay voromailala saingy tsy niverina intsony izy tamin'ity indray mitoraka ity. Hivoaka tsy hoely izy ireo. Fa na dia efa nahita toerana hipetrahana aza ilay voromailala dia mbola mando loatra ihany ny tany ka tsy mety ho an'ny olombelona. Nalala izany Andriamanitra ka tsy mbola nandefa ny anjely ny hanokatra ny varavaran'ny sambo fiara rakizy. Mbola tsy maintsy miandry 5 herinandro indray ry Noa mianakavy. Mazava loatra fa seriny tamin'ny asa mandraraha izy ireo. Ny zavatra maro atao tao anaty sambo fiara. Tsy dia nisy toerana maro tao anatin'ny sambo fiara. Nisy asa maro tao. Faly Noa mianakavy fa niditra tao anatin'ny sambo fiara araka ny baikon'Andriamanitra. Faly izy ireo satria tafaraka ka afaka ny fanampy. Niandry ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra nandritry ny fotoana ela be izy ireo. Isika ihany koa rakizy dia miandry ny fahatanterahany teny fikasana iray izay hitantsika amin'ny Filipianina 4:20 fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy ihany koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Ohatrany hoe efa ela be ihany koa isika no niandry sady izany nanome antsika mpino hafa Andriamanitra mba hanampy antsika amin'ny fiandrasana. Nomeny asa atao ihany koa isika mandra-mpiandry azy. Asainy mizara ny vaovao mafaly momba azy isika. Azontsika atao ny mifampahery ary miara-miasa eo am-piandrasana ny fahatanterahany teny fikasana izay nomeny antsika rakizy. Noho izany dia miara-miandry azy ampaharetana ireo olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra rehetra. Tsarovy ary izany. Miarabantsika tanora zandry indray ary. Amerina ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro isika dia ny lesona fahavalo izany. Ilay gadra feno fifaliana. Izay ny lohateny ilay gadra feno fifaliana. Ny tsy anjerintsika dia hitantsika amin'ny Filipianina 4:4 ny 9:12 ka hatramin'ny 13:10 manao hoe tsy filan-javatra nefa no anaovako izany. Fa izaho efa nianatra ny tsy herina na manahoana na manahoana. Malala hetra ary malala hitombo. Naiza ary na amin'inona na amin'inona dia efa nampiarina ny hovoky sy honoana aho ary ny mba hanambe sy alahelo. Mahay zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy. Lavalava ny tsy anjerintsika nefa inoko fa nanao ezaka isika. Zay! Ie,
araka ny tsy anjery zay nataontsika de sy ny efa nianarantsika nandritry ny herinandro de tantarany Paoly no nianarantsika ary nytoy ny tantarany fantaritsika fa gadra foana izy na tamin'ny fotoana nisy ny loza ary de mbola gadra ihany izy ankehitriny izy efa tonga any Roma de gadra ao Roma izy rehefa tonga tao nefa izy de nisy an'ilay manam-pahefana antsoina hoe Jolio nampanantena azy fa afaka manafaka azy ao anatin'izao gadran'izao zavatra mahavariana nefany de tsy nanaiky an'izay Paoly fantany fa misy asa mpanaovin'Andriamanitra azy de niteny izy hoe tsy mampanina azy aho fa Andriamanitra no naniraka ary tsy maintsy ho any Roma ary tsy maintsy anatanteraka ny andraikitra izay nampanaovin'Andriamanitra azy aza manahy ianao fa mahafaly ny toerana misy tena mahatalantsy zany tao anatin'ny fotoana rehetra izay nahagadra ny Paoly tao a Roma nandritry ny taona vitsivitsy mihitsy de nizara ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny hafa foana izy na de tao anatin'ilay fonja mangatsiaka fonjam-panjakana ary loha tamin'ny voalohany de nizara tamin'ny mpiambina sy ireo gadra niaraka taminy izy rehefa nafindra ny Jolio tany amin'ny toerana hafa izy izay trano mitokana mihitsy fa mbola nahitsoka ihany izy zany hoe misy mpiambina mifatotra miaraka amin'ny foana tsy tapaka de zany hoe mbola gadra ihany izy de nizara foana izy nizara ny fitiavan'Andriamanitra ary nanoratra taratasy be da be izy ho any amin'ny fiangonana izay efa nahoriny niantso an'ireo mpitarika jiosy ihany koa izy fa ny zavatra nampalahelo de maro tamin'izy ireo tsy nino an Jesosy ary tsy nanaiky ny fampianarana izay nentin'ny Paoly nalahelo izy kanefa na izany na tsy izany tsy mba nanakana azy izara ny fitiavan'i Jesosy sy ny filazantsara izany afaka manompo ny hafa tokoa isika na manahoana toe-javatra iainantsika zay ny lesona lehibe na makany an-tsekoly isika na eo amin'ny fiainana andavanandro de misy hatrany ny olana misy hatrany ireo sedra misy ireo toe-javatra mety anahirana kanefany tsy natao anakana izany ny izarana momba an Jesosy sy ny anampiana ny hafa izay ny afatra izay nampitaina tamintsika nandritry ny herinandro afaka mifidy ny anompo an'Andriamanitra isika na de ao anatin'ny toe-javatsarotra indrindra aza lesona izay nomenantsika zany tanora namako nandritry ny herinandro de nanampy atsika hafantatra fa afaka manompo an'Andriamanitra isika na inona zavatra mitranga amintsika ary iriny mihitsy isika ny anompo azy sy anompo ny hafatrany ao anatin'izany toe-javatra izany de iriny ihany koa isika mba anapa-kevitra tsara anapa-kevitra ny anompo ny hafa amin'ny fotoana rehetra ary indrindra hanolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra izay ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro inoko fa mitondra lesona mahafinaritra ho antsika izany nanampy antsika hanapa-kevitra ary indrindra hanampy antsika mba azoto hianatra ny tenin'Andriamanitra mandrakariva de mirary soa antsika tanora zandriny amin'ny manaraka indray de fa le miaraka amintsika zatovo indray amin'izao sabata izao afaka hiaraka merina ny fianarana mianatra ny tenin'Andriamanitra isika le lohateny manao hoe fanantenana ho an'izao tontolo izao fanantenana ho an'izao tontolo izao mbola misy ve fanantenana ho an'izao tontolo izao hovalitsika izany fanontaniana izany rehefa avy eo sy ny hoe inona no anjara tokony ataonao eo anatrehan'izany fa ndelo hovakitsika hojerentsika enotsika ny voasoratra ao amin'ny Isaya 7:20 satria io ny andininy fototra Isaya 7:20 andininy 7:5 de zao mivolaza de aniry eny amin'ny ahitra taka ny azo malahelo eny anilan'ny rano mandeha reny ny anankiray laza hoe an Jehova ary ny anankiray koa ankalaza ny anarana hoe Jakoba ary ny anankiray koa indray anoratra amin'ny tanany hoe an Jehova
ary ny anarana hoe israely dia hotononona ampanajana. Zay ilay andininy fototra zany zay miresaka indrindra mahakasika an'Andriamanitra, mahakasika andreo mpanompon'Andriamanitra, mahakasika andreo vahoaka an'Andriamanitra. De ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe inona no idiran'izany amin'ilay hoe fanantenana ao amin'izao tontolo zao. Raha nijery tsara isika, mianatra tsara isika ny tenin'Andriamanitra dia zao le izy. Le fanantenana ao amin'izao tontolo zao dia afaka mbola isy ary tokony nisy raha toka nahatoky sy nijoro tsara ny fireneny Israely. Fa ny olana tsy nijoro tsara ireo Israelianina izay mpanompon'Andriamanitra. Ary dia ny zavatra nitranga rehefa tsy nijoro tsara nivoaka an'Andriamanitra dia lasa nisy ny fahadsoan-kevitra mba ny finonom-poana dia zany ny lasa nandroso atraizatraiza. Zavatra tsy ilaina, zavatra tsy misy dika ny finonom-poana, zany no niparitaka nanerina an'izao tontolo zao. Satria nahoana? Satria tsy nijoro ireo zanak'Andriamanitra. Zao zany no valon'ilay fanontaniana. Fanantenana ho an'izao tontolo zao. Ny zavatra tahakina amin'izany raha tiantsika ho tanteraka dia ny fijoroanao amin'ny fanehoanao fa ianao dia zanak'Andriamanitra, ao amin'Andriamanitra ihany no misy fanantenana. Dia asehoy zany, porifoy zany amin'ny alalan'ny fisianao. Fa raha mijoro tsara ianao io dia afaka hiten'ny olona hoe mbola misy ny fanantenana. Fa rehefa tsy mijoro tsara isika ny mahakasika ny fanarahana ny tompo dia hoy ny olona hoe tena tsisy fanantenana intsony. Reny raha mivavaka jereny ataoniko. Inona intsony moa no antenaina? Afatra antsika ary dia zao. Mijoro tsara isika, ho mahatoky, ho tia an'Andriamanitra, ho mpanompon'Andriamanitra, mijoroantsika amin'ny mahatena kristianina antsika dia ho hitanao fa ianao anana fanantenana. Ary n'izao tontolo zao manodidina anao rehetra dia hanovo fanantenana amin'ny alalanao ihany koa. Ary dia atsapa ianao, atsapa ny rehetra fa tena misy tokoa Andriamanitra. Ary ao amin'ny rery ihany no misy fanantenana. Ary tamin'izany fotoan'izany dia nomena haja ny anaran'ny zanak'Israely. Tsaroana ry Jakoba. Ary tadidy manjakariva ny anaran'i Jehova. Koa dia hoy izahay hoe mijoroa ianao, tany ny fahamarinana, manaova ny marina, fa ny fiainanao an'izany, ny fahitany ny hafan'izany dia mampitombo ny fanantenana ao anatiny. Zay toy izay ary ny lohahevitsika raha fitinina manome fotoanantsika indray ny mpanomponao fifaliana ilay Franco va manaraka. Velo Marsia. Mandalo mihelina ihany ny andro ny hatanorana fa vitsy no mahatsapy izany ka indro manao adalana fa rehefa vovô avy eo mirotsaka ny ranomaso dia lazaina foana fa mahery ny ankaso fa manoro hevitranao ao hantsore lay Jesosy fanilo fa izy anazava toko zany lalakombana antsore fa miandrefa ela lay zoky zay tsy mba mandatsa hekeo re fizina fony ainy ho anao manomboky zao de tsarovy mandalo ny hatanorana kanefa ny hoavy tsinjovy ialaoary reo adalana Jesolay nanavotranao navelao hitantanatrany de ampioko reo zay vo mba hampio reno tsara
manoro hevitranao ao hantsore lay jeso fanilo fa izy anazava toko zany lalakombana ansore rehefa miandrefa ela lay zoky zay tsy mba mandatsa hekeo re fizinafo iainy hoanao fa manoro hevitranao ao hantsore lay jeso fanilo fa izy anazava toko zany lalakombana ansore rehefa miandrefa ela lay zoky zay tsy mba mandatsa hekeo re fizinafony iainy hoanao hekeo re fizinafony iainy hoanao Fifaliana indray ny fankahita amintsika amin'ity fiarah-mianatra ny lesona sekoly sabata ity, ny lesona fahavalo izay nampitondraina ny lohateny hoe fahazavana vao amin'ny fitoerana masina no iarahantsika eto androany. Dia hiaraka hivavaka isika ho fanombohana izao fotoana izao. Tompo Andriamanitra io misaotra anao indray izahay fa afaka miara-mianatra ny teninao amin'ity androany ity. Mamelany ny tsy fahatanteranay ary aoka ny fanenana masina no ampitoetra sy ampianatra anay ny teninao ka ho fankairezanao anay ary fifalinao anay ny mandray avy amin'izany ary atonga anay fandray misimisy kokoa anao mihoatra noho ny tamin'ny lasana rehetra. Mitahizo ampiaino izao, mitahihana tsiraray avy, minaran'i Jesosy. Amen. Fifaliana indray ny miaraka amintsika amin'ity androany ity, lesona fahavalo, fahazavana vao amin'ny fitoerana masina, izay mbola anatiny tontolo-kevitra le hoe fifanandrinana lehibe no misy antsika amin'izao fotoana izao. Ny andinina natao tadidiana moa dia somary lavalava ihany. Hebreo toko fahavalo ka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faharoa, rahantsika mamaky le izy na dia tsy anjery aza. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo ankavana seza fiandrianany avo-indrina any an-danitra. Mpanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny taberna kely, izay naorin'ny tompo fa tsy olona. Iresaka mombany amin'ny fitoerana masina isika hoe inona moa ny fitoerana masina, inona ny tiany zany ampitaina amin'ny fiainantsika, inona vaovao mafaly ho entin'ny fitoerana masina ary inona no mba handrasana amintsika ao ambadika izany fitoerana masina izany. Ny rahantsika nianatra tamin'ny lesona manaraka tamin'ny farany teo fa nisy fahatsoam-panantenana lehibe nahazo ireo mpanao fivavahana, nahazo ireo voakan'Andriamanitra satria tsy tonga tamin'ilay vanim-potoana izay noheverina fiheverenan'i Jesosy i Jesosy. Raha ndena izy manko dia tokony moavy tamin'ny faharoa amby roapolo volana oktobra 1920 saingy tsy tonga Jesosy. Nisy fahatsoam-panantenana lehibe ary izay toe-javatra izay nahatonga ireo mpanao fivavahana, nahatonga ny vahoakan'Andriamanitra andinika hoe andao diniana indray misimisy kokoa mikasika ny amin'ity fitoerana masina ity izay voalaza ny ten'Andriamanitra raha teo. Satria rehefa nandinika izy ireo dia le fanadiovana fitoerana masina dia tsy ilay eto an-tany no nodiovina fa le fitoerana masina any an-danitra. Ry mpiara-mianatra amiko isany hojerevantsika eto zany ny amin'ny hoe ahoana ny amin'ny fitoerana masina. Tao amin'ny testamenta taloha dia nisy baiky nomenan'i Mosesy mba hanorina taberna kely izay mitovy tsisy misy valaka amin'izay asehon'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Exodosy 5:20 ka manomboka amin'ny andininy fahavalo, ny andininy fahasivy, ny andininy fahefapolo. Nasaina hanao fitoerana masina Mosesy mba hahatonga an'Andriamanitra honina ao amin'ny vahoakany. Ary rehefa jerena ny Baiboly, rehefa nandinika Baiboly ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana izany dia nahita izy ireo fa misy karazana fitoerana masina roa lazain'ny Baiboly. Dia ilay naorin'i Mosesy ary ilay tany an-danitra. Ilay naorin'i Mosesy moa dia teto an-tany
ka tandindolay any an-danitra le zany hoe ny modely le zany de any an-danitra ary ny faharoa dia le tabelina kely any an-danitra zay tsy natao tanana fa Andriamanitra nanorina azy fa rehefa maty Jesosy teo amin'ny azo fijaliana de tsy misy hevo intsony ilay fanompoam-pivavahana teo amin'le tandindona natao teto amin'ny fitoerana masina teto an-tany ka izay natonga le hoe le fanekena vaovao na le fitoerana masina any an-danitra nanomboka hatreo no nanan-kery tamin'ny fiafaran'ny taona vanim-potoana ny 300 andro zany hoe tamin'ny 4 de efa taonjato maro talohan'izay nefa tsy nisy ny fitoerana masina intsony teto an-tany ka de mazava ho azy zany fa ilay fitoerana masina any an-danitra no lazain'ilay faminaniana le hoe 300 andro ary rehefa afaka zany de hodiovina ny fitoerana masina ny fitoerana masina tany enefitra zany de tandindona fitoerana masina any an-danitra ary anehoana ny drafim-pamonjena zay nentin'Andriamanitra namola vola ny taran'olombelona ka nisy sorona tsirairay avy zay no tanterahana tao amin'ny fitoerana masina io de naneo an Jesosy mandrapatonga azy teo amin'ny azo fijaliana zany hoe nanehoan'Andriamanitra ny drafim-pamonjena zany ilay tandindona de ty an-tany tamin'ny andro Mozisy ny zavatra mitranga rehefa maty Jesosy de zao no mahafinaritra afaka mifanamelohan'ny fahotana isika no izany sorona nataon'i Jesosy zany voavela ny elontsika foana ny elontsika ary raha manaiky zany sorona nataon'i Kristy zany isika ary taditio tsara fa ho anahy sy ho anao no nanaovana zany asa fanompoana izy zany hoe ny mahafaly zany amin'ny fitoerana masina io dia tapaka tsy andevon'ny fahotana tsy andevon'ny fatorany fangejany ny ota intsony isika satria Jesosy efa nitondra ny fahotantsika ary zavatra mitranga tao amin'ny fitoerana masina teto an-tany io ny mpisorona dia mandeha makao isan'andro manao asa fisoronana isan'andro mandritra ny taona raha misy mpanota zany de manatitra ny mitondra ny fanatitra io izy ary de alain'ny lehibe mpisorona ilay raha de hoentiny miditra makao amin'ilay fitoerana masina ary isan-taona de tsy maintsy hodiovina zany fitoerana masina izany zay le lazain'ny baiboly amin'ny Levitikos 5:10 azonao taony mamaky azy milamina fa io le lazainy hoe andro fanafotana amin'ny fotoana io dia fotoana manokana mihitsy satria antso ataon'Andriamanitra manao hoe mifady hanina mampahorotena ny tsirairay avy fitsarana io fotoana io amin'izay fotoana izay mandiny tena ny tsirairay avy miezaka mitady an'Andriamanitra anatin'ny fanetretena tanteraka ary mitady fiankehinkely koa zany hoe io fotoana ny fanadiovana io zany fanavotana io de fotoana fibebahana ka nylazain'ny Levitikos 7:20 andininy 7:20 teo zao lazainy hoe na iza tsy miory amin'izany andro zany de ho fongorana tsy ho isan'ny firenena le hoe tsy miory tsy mandiny tena tsy mangataka famelan-keloka ny tsy maintsy diovina zany ilay fitoerana masina ary zay le lazainy hoe andro fanavotana na fina tao amin'ny fitoerana masina ny raha mandritra ny asa fanompona isan'andro san'andro zay hoe zay maneho ny fandraketana ny soratra ny fahotana tsirairay avy ary amin'izay fotoana izay de tompona andraikitra amin'Andriamanitra amin'ny fanafoanana izany tanteraka fa amin'ny andro fanavotana kosa de nafindra ivelona amin'ny fitoerana masina ilay raha ary napetraka amin'ny loha ny osy ny Azazela satria nisy osy roa ny ray an' Jehova ny ray an'ny Azazela le osy ny Azazela de maneho an'ny Satana ary osy io rehefa voapetraka ny mpisorona be eo amin'ny lohany lay tanany mpisorona mamindra azy de entina lavitra miala ny tanàna ilay osy de avela ho faty any zay manehoana fanantenana hoe madio ilay fitoerana masina madio ny vahoaka rehetra amin'izay fotoana izay amin'ny fiafaran'ity andro fanavotana ity ary io ilay lazainy hoe io fotoana andro fanavotana io de tena andro fitsarana miory mandiny tena ny vahoaka an'Andriamanitra ry mpiaino namana sary anehoana ny zavatra iainantsika ihany keo amin'izao fotoana izao isika ihany keo ankehitriny de tokony anana zany toetra izany satria ny fizarantsika manaraka de lazainy ato hoe tonga ny andro fitsarana ny apôstôly Jaona de nomena fahitana nisy afatra nampitaina azy amin'ny Apokalipsy 4:10 ka ny andininy 9 sy ny andininy 7 de zao no voalaza lay teny Apokalipsy 4:10 ka ny andininy 9 sy 7 ary hitako fa indro nisy anjely raiky io nanidina teo voan'ny lanitra
nanana filazany tsara mandrak'izay hotoriana am'izay monina amboniny tany sy ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra manao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Misy toe-javatra anankiray zany tsy maintsy lalovan'ny vahoakan'Andriamanitra, lalovan'ny tsirairay avy. Ny boky mpitoroteny moa dia milaza manao hoe fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ao amin'ny fitsarana ny amin'ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Jesosy dia efa milaza fa manao hoe ampamoahana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana irehetra izay ataony. Ary Paoly dia nanamafy an'izany hoe ampiariarina zavatra takona maizina ka ampiseho ny fikasany fo izy fitsarana izay tsy maintsy andalovan'ny tsirairay avy. Ary ilay zavatra nitranga tamin'ny andro tamin'ny zanak'Israely fa izay ny zavatra misy ankehitriny nandalo fitsarana izy ireo tsy maintsy miory isika ihany koa milohan'ny iverenan'i Jesosy. Tsy mety zany le hoe vao avy izy hitsara ny velona sy ny maty tsy ry havana. Ny fitsarana dia ho tanterahana alohan'ny iverenan'i Jesosy satria ny Apokalipsy 4:10 dia 9:4 dia izy ho avy izy hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Zany hoe rehefa tonga zany Jesosy tsy hitsara intsony izy. Tsy misy fotoana fanararotana azonao atao intsony fa tonga izy hizara ny valin'ny asany tsirairay avy. Noho izany mialohan'ny fiverenan'i Jesosy dia tsy maintsy misy fitsarana. Zao nefa ry havana tsy tokony atahotra ny fitsarana isika. Amin'ny alalan'i Kristy ilay fananao ny sorona ho an-tenany no azahoantsika famelan-keloka afaka mifana milohany ota isika. Ary zay no idirantsika hoe inona no entiny fitoerana masina ho antsika, inona ny vaovao mafaly ho entiny efitra masina indrindra ho antsika satria Jesosy tao amin'ny 4:7 dia nifindrana kao amin'ilay efitra masina indrindra anatanteraka ny fanelalelanana ho antsika eny atrehan'Andriamanitra. Io ny vaovao mafaly tamin'ity lesona ity. Na dia eo aza ny fifanandrinana maro samihafa ataon'ilay ratsy amintsika dia ny vaovao mafaly dia izao manana mpisorona be mahay mitondra ny fahalementsika isika dia Jesosy zany. Zay lelazainy amin'ny Hebreo 4 ka ny 4:4 sy 5:12 ary amporosihany isika manao hoe aoka isika hiazona azoto anatona amin'ny fahasahiana. Ry mpiaino namana, azakivy amin'ny toerana misy anao, azakivy amin'ny mety ho fahalemenao fa afatoy amin'ny Jesosy ilay mpisorona be antsika ny fonao. Manana zay rehetra ilainao izy, manana zay rehetra tadiavinao izy, ary amin'ny finoana dia azonao ataony miditra ao amin'ny fitoerana masina ny an-danitra io ary amin'izay fotoana izay dia ho sokafan'i Kristy ho antsika ny lanitra. Ny zavatra misy anie dia izao hoe rehefa mijery ny kianja teo amin'ny fitoerana masina isika teo amin'ity mbola teto an-tany dia mahita ny rà eo amin'ny tandroko ny altara varahana miparitaka ny rà. Ireo rà ny fafy rehetrarehetra ireo dia nanoloana ny rakim-panavotana atao amin'ny efitra lamba. Dikan'izany dia izao ilay rà dia maneho ny ràn'i Jesosy izay manomana lalana midingana tsirairay avy mba ahafahantsika manantena famonjena. Manome antsika fanantenana izany ny fitoerana masina indrindrandrindra ilay efitra masina izay efa nataon'i Jesosy. Zay ilay hoe fahamarinana sy ny famindram-pon'Andriamanitra no mbola atafy ahy sy atafy anao. Zay ny vaovao mafaly voalohany. Azo amarinina ianao ary azo amindrana fo ko ako azoto tsy atahotra ny anatona an' Jesosy. Ny vaovao mafaly faharoa dia izao. Rehefa nampahitana ny fahitany Jaona natao amin'ny Apokalipsy 4:10 dia izao ny zavatra nitranga hoy izy ilay teny manao hoe rehefa nivoana ny tempoly any an-danitra dia hita tao ny fiaran'ny fanekena. Hita tao ny fiaran'ny fanekena. Zany hoe tao ao anatin'ny fiaran'ny fanekena mantsy ry havana no ahitana ny didy folon'Andriamanitra. Ny fitoerana masina sy ny lalàn'Andriamanitra zany tsy afaka misaraka. Ary zay ny mafaly ianao zany ary mitandrina ny lalàn'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, manao sitrapon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, tsy very maina akory izany fa tena mifampiankina amin'ny famonjena antsika. Ary zay ny mahafinaritra amin'ny fitoerana masina
satria tsy misaraka ny fankatoavana lalàn'andriamanitra sy ny fahamarina ary famondram-po zay asehon'andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Eo ampototry ny seza fiandrin'andriamanitra no ahitantsika n'le lalàna ao amin'ny fiaran'ny fanekena, ary eo amin'ny efitra masina indrindra no anehoan'andriamanitra zany fahamarinana sy famondram-po izany, ary tsy misy fahefana afaka nytanteraka ny fanovana io lalàn'andriamanitra io. Ry mpiaino namana, Jesosy ny findana kao amin'ny efitra masina indrindra, miaina ao anatin'ny vanim-potoana ny fitsarana isika ankehitriny, tsy mampatahotra izany. Vaovao mahafaly ao antsika izany, matoa mandeha ny fitsarana, efa tsy ho ela intsony dia ivoaka ny bidim-pitsarana, efa tsy ho ela dia ivoaka Jesosy, tsy ho ela dia ho avy Kristy. Ry mpiaino namana, tadio fa indray mandeha ihany no nahafatesany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ka nanatera ny tena no fanatitra tsy misy kilema. Ny asa fisoronana nataony no manamasina antsika, ny fanoloran-tena nataony no fanavotana ao antsika, ary satria niditra tao amin'ny efitra masina indrindra izy ankehitriny, dia io no mahafaly mijoro ho mpisolo vava antsika eo anatrehan'ny fitsarana izy. Ka na dia atao hoe mbola mandalo toy zavatra mampianjera azy ianao, na dia somary lavo aza indraindray, dia manana an Jesosy mpisolo vava isika. Ekeo ny fanavotana zay tao. Ny Hebreo 4:1 ka ny 7:20 sy 20 dia manamafy an'izany fa hoe azona ho atao ny mandray an Jesosy satria izy no vato fantsiky ny aintsika, izy no fototra azontsika horenana amin'izao vanim-potoana izao. Mahafinaritra ry havana fa ilay fitoerana masina dia mitondra fahazavana ho antsika tsirairay avy, ary zay le lazain'ny tsenjerintsika manao hoe manana mpisorona be isika izay mipetraka eo tanana ankavan'Andriamanitra, manao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina, ile hoe manao fanelalelanana ho antsika. Ao no mety azahoantsika ny fahalalana tsara indrindra zava-miafo ny fanavotana. Ao amin'ny fitoerana masina no nanehoan'Andriamanitra ny famonjena lehibe ho an'ny taranak'olombelona ho azy manao. Tadio tsara e, lafo dia lafo vidy ny lanitra, tamin'ny lanitra nanatanterahana izany famonjena sy namonjena anao izany, kanefa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nitanterahana izany. Amin'ity andro an'ity ary dia te hilaza aminao ampatsiahy fa velona amin'ny andro fitsarana isika, velona amin'ny andro fanavotana isika. Tsy azonao atao zany mbola mandihy tsy afatavony e, tsy mbola azontsika atao ny mifaly, fa mbola ny anjarantsika zany dia zao mandihy ny tena isan'andro san'andro, ataovy izay havanana amin'ny tompo. Sao mbola misy fahotana mbola tsy nangatahana fahamelana, sao dia mbola misy fahotana mbola fihinana, sao dia mbola misy fahadalana na toe-jala tsy mifanaraka sitrabon'Andriamanitra mbola azonina, mbola fotoana mety izao. Raha tany amin'ny andro ny testamenta taloha dia saina nampahorin'ny tena ny olona tamin'ny alalany fifadian-kanina, andro fitsaharana, tsy fanaovan-draharaha akory, tsy maintsy miory. Dia amin'ny fomba toy izany koa no tokony ataon'ny vahoakan'Andriamanitra ankehitriny, satria tian'Andriamanitra mantsy ny anaranao mba ho voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ary tsy ho voakosoka ao izany. Ka dia zao miantso anao, andao avao izay nandray ny fanoloran-tena antsika. Andeha isika hiaika isan'andro san'andro ny fahotantsika, andeha hiaina antsika amin'ny fanandramana mety ilay fibebahana marina miaraka amin'ny Kristy. Ka ilay fitoerana masina tamin'ny andro zanak'Israely sy ilay fitoerana masina tena izy any an-danitra dia mitondra vaovao mafaly ho anao. Ny vaovao mafaly dia zao: Kristy ilay mpisolo vavanao raha mandalo fitsarana ianao. Tompo anie momba anao indray ka ampahery anao, hitantana ny fiainanao ary engany ianao mba anisan'ilay olona ho voasoratra anarana ao amin'ny boky ny fiainana. Dia mirary soa indray fitahian'Andriamanitra, engany ny fiadanany tompo ho anao sy ny ankohonanao. Dia entaniko indray ianao dia mpamaranana ny mba anatanteraka indray ny fanatitra ho pampandrosoanantsika izao sekoly mahafinaritra izao.
afaka isikary andriamanitra rainay zay ny an-danitra misaotranao zahay fa lehibe ny fitiavanao anay ka afaka nandre ny teninao zahay nampahafantarinao tamin'ity andro anyity fa miaino anatin'ny vaninandro fitsarana izahay le androm-panavotana lehibe andiniena ny mombanay na ny miafina na ny miariary aza vela tahotra zahay fampianary kosa ampio mba hatoky anao satria ianao no tomponay ianao no mpamonjy anay ianao nefa nandatsaka ny ianao teo amin'ny azofijaliana ka maty mba ho fanatiovanao anay ary mbola nanaiky anay manaiky ihany mbola isolo vavanay eo anatrehan'ny fitsarana andriamanitro ampio zahay mba hifikitra mandrakariva amin'ny Jesosy anakao ka ny fiainanay dia ampifatoanay amin'ny Jesosy dia mitahi zao mpiaino zao mitahi ty mpiara-mianatra amiko ity ary mitahi ny fanatitra zay nataony teo ingina izany mba hampandrosoana tokoa izao sekoly izao ny vavaka dia tonononay sy angatanay nara Jesosy amen. Mianatra eo tongotrao